Andriamatoa Pierre Older ivadika resaka afitsika eo ao anatin'ny fiatrehana tanteraka ny fifidianana olona itsika amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny misy ny mapara. Ny mapara dia mandray anjara eran'ny Madagasikara, manana lisitra enina ny mapara ray isaky ny faritany. Ary moa efa nanaovana antso ary mbola merimberenanay hoe raha izao fitantanana izao re olona tsy mety izao. Zay mahatonga anay hoe nandatsaka olona fidiana mba hiaro ny tombontsom-bahoaka. Zay sasany tsy miaro ny tombontsom-bahoaka any. Anazy zany. Ny tantara itsara ny reny olona ireny. Ny vahoaka malagasy itsara ny reny olona ireny. Fa zay dia milatsaka hiaro ny tombontsom-bahoaka, hiaro ny fampandrosoana ny faritra isan-karazany eto amin'ity nosy ity. Ary efa fandresy lahatra. Na eo azy zany zavatra ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Mampalahelo io azo vao nahazo telefônina fa ny tsiro mandidy ihany dia ny ministra, tongany ny ministra, tongany ny chef de région, ny préfet dia tena manao raha matahora hoe tsy maintsy 100 HVM malany ratsy zany dia ho ahonganinareo. Ka maninona ary raha manao décret fotsiny hoe tenireo ny sénateur zay rehefa zay ny tianareo dia ataovy. Fa tsy mody manao an'ity cinéma ty hoe anao fifidianana. Dia zao dia eny fa hoe ny bureau mpifidianana isaky ny distrika ny dikany bureau de vote isaky ny distrika tokony urina raha isaky ny bureau de vote. Zay ny fifidianana hatramin'izay teto Madagasikara eran'izao tontolo zao. Fa tsy mody hoe any amin'ny distrika fa zao asiana bureau de vote isaky ny commune ihany. Ary ahitana zavatra sampona hoe tsy maintsy ato amin'ity bureau de vote ity dia vao vita ny fifidianana. Ao amin'ny bureau de vote anankiray raha ataontsika satria olona 9-10 raha be indrindra ny fidy eo amin'ny bureau de vote anankiray zany dia vao vita hono ny fifidiananao dia tsy miandry ny sisa fa tonga dia ataony fanisambato. Mba hampiororona ny mpifidy reo le mpifidy vaventy, maire sy conseiller communaux rehetrarehetra hoe tsongoloanay nareo ary hitanay raha vao tsy mifidy HVM. Zany ny zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity. Zany ve no atao eto amin'ity fireneny ity? Fanjakana jadona, fanjakana meritreritra anao tsy refesy mandidy. Za mbola mamerina ihany, tsy mbola pafiry ny tsy refesy mandidy ny istety sy teroteto ambonin'ny tany. Mbola apprenti sorcier ho ny fomba fiteny. Tsy mbola mafy no Hitler ianao, tsy mafy no Staline ianao, tsy mafy no Mussolini ianao. Fa taizany efa ranireny, mba vakio ny tantara dia vita. Fa za manao ohatran'io. Fa zay nanao an'izany ny doboka. Zay ihany. Tsy adalo zao tontolo zao nanao fanjakana jadona ane ny fanjakana communiste hoe miaro ny tombontsom-bahoaka, ny fanjakana madinika, dictature du prolétariat, ny faninana tamin'ny fitondrana tandrefana, ady mangatsika, guerre froide, espionnage, inona. Fa izao tsy ny andro hoe ny Amerikanina na ny Frantsay na ny Allemand na ny kapitalista na ny ravany reny fitondrana ny vahoaka ny tao ihany. Ny vahoaka Rosianina ihany nandrodana ny fanjakana sovietika. Ny vahoaka tany amin'ireny firenena communiste reny ihany nandrodana ny fitondrana communiste jadona nisy tao aminy. Ka mba mananatra ihany. Mba mananatra ihany. Mba miteny ihany. Jereo ny tantara teto amin'ity firenena ity. Ny vahoaka neny napakatra ny président Tsiranana. Fa rehefa tsy afa-po ny vahoaka tamin'ny fitondran'ny président Tsiranana. Fa rehefa nisy fotoana hoe ok zay kosa angamba ny efa marary ianao président, ny vahoaka nidina ne tsy nisy nitarian'izy an'izy. Ny trangany tamin'ny 91, 71, ny 72, ny 91, ny 2002, ny 2009 tsisy nieritreritra tsony tamin'ny aorinan'ny 91 hoe mbola isy vahoaka idina an-dalambe hoe fa nisy 2002. Taorinan'ny 2002 mba zay kosa angamba ka mba reraka angamba ny olona fa nisy 2009. Tsy voatery fidinana an-dalambe tahaka zany akory ary fa izao tsy adala. Eny fanaren'ny mpanjaka endry takandrendrenam-polo merina, takandrendrian-day fotsy, takandriandria tsy milaora maro manompo, takandriandria manalimbe tany. Matona anjaka, goavany reny mpanjaka reny, nyeny vahoaka. Nefa mpanjaka zao. Fa tsy adala zao tontolo zao manaja ny demokrasia mba ty fahefana ny ry Sarkozy, ry Mitterrand, ry Tony Blair, ry Gerhard Schröder, mba nalahelo iala eo amin'ny fitondrana fa manaja ny demokrasia hoe eno ny fombahoaka. Eno i vahoaka io ary ajao fa aza anaovana sinema hoe
bureau de vote de urna Paris commune de tsongolonao de anaovana terivay manta de raha voto 100% zay de ifankahiteto sika fa ifankahiteto sika itsara ny tantara de ho hitatsika eo ihany eto amin'ity fireneny ity fa tsy adaly zao tontolo zao tena manaja an'izany hoe demokrasia fahafahana manaja ny feom-bahoaka satria ny feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra zay ihany no mikasika ny raharaha io. Resaka paikady politika ianao teo Andriamatoa Pierre Olitera vao nisy tamin'ny herinandro ny eny tamin'ny vaovao hita tamin'ny gazety nesorina daholo ny be ny tanàna Tsoatany Atsirabe faharoa Fort Dauphin nesorina tamin'ny fomba tampoka nefa efa navita efa nitolorana Samboady efa niasa 3 volana ahoana ny fahitany mamparan'ireny satria te anjaka tokana tiana tany maire zay ny teneniko teo hoe nanina raha nanao décret de nitendrena dôly ny maire ao HVM de mamao décret de tendrena dôly fa izao tamin'ny andron'ny président Tsirana na raha miteny tantara ihany tsika zay niteneniko hoe mbadin'io ny tantara 5.7 isanjatony no mihoatra ny 5.7 isanjatony sombava-mahoaka PSD ny 7 isanjatony maire PSD fa niaro ny PSD ve zany ny Arema tak zany nanjaka tokana ny Arema fa niaro ny Arema ve zany ny team 7 isanjatony sombava-mahoaka team 100 isanjatony sénateur team ny andro tokony maire team fa niaro ny team ve zany niaro an'Andriamatoa Valomanana ve zany rehefa tsy mety ny ataonao amin'ny fikarakarana vahoaka de mienjery ianao raha izay ny problemanao raha hoe matahotra ny enjeraka andao aorina ny toerana rehetrarehetra de ho ahongakongana ny olona de na efa maire zao aza de ahongandôly fa hitatsika eo ny fisehoan'ny tantarany fa izao ny tantara mandeha fa tsy nisy filoham-pirenena nanao zavatra ohatr'izany ka tafajanona teo ny vahoaka teo foana noho izany mahatonga atsika hoe manao an'izany jado zany mba hahafahana manao gaboraraka amin'ny harem-pirenena amin'ny terre roa amin'ny terre rare amin'ny Hermady amin'ny pétrole amin'ny jirama amin'ny inona anao gaboraraka amin'ny volam-panjakana 100 milliards ariary tetibolan'ny présidence fa anao inona ny présidence sa ny présidence no ananganao usine sa amboly sa anao inona tsy zany ny fomba fitantanana bonne gouvernance ny tadavin'ny vahoaka malagasy noho izany tsy zao akory ny fomba sady tsy mahasony vahoaka mola izy efa mazava loatra fa manapotika vahoaka zao fa indrindra enao manao azy ny potika ifototra aminao io ifototra am'izay manao azy io zay mahatonga atsika miteny ato hoe mba mananatra ihany mba miteny ihany fa ao anaty baiboly zay misy fitenenana zay anarina matetika ka tsy mihaino anatra de ho torotoro tampoka ka tsisy fahasitranana misy an'izany ao anaty baiboly ao noho izany mba mananatra ihany fa tsy zao akory tsy adala raha afaka manao an'izao nanao an'izao zao tontolo zao fa matony olona tsy manao ohatran'io tsy io ny mety akory noho izany zay mahatonga antsika ny teny hoe miantso ny vahoaka malagasy ary zay ny tian'ny président Rajoelina ny tenenina tamin'ny heritaona nisy nandika vilana moa hoe ny vahoaka miantso ny vahoaka vavolombelona zao ny vahoaka vavolombelona n'izao zavatra miseho zao vavolombelona amin'ny tsy faiza mitantana vavolombelona mijadona vavolombelona migaboraraka vavolombelona mitantely afa-drakotra tao amin'ny harem-pirenena fa izao vavolombelon'ny fanitrana ny vahoaka vavolombelon'ny fahoriana vavolombelon'ny fako vavolombelon'ny fampitena ny insécurité sy ny sisa ny vahoaka ny vavolombelona de isika vahoaka jereo ihany reny conseil fidinareo reny maire fidinareo reny teneny ihany reny tsy atahotra fa ao anaty baiboly koa misy miteny hoe aza matahotra na mivadiboa efa nakivy ihany ny taranak'Israely fa aza matahotra tsy ianao vahoaka ny tokony atahotra zay manao ny tsy mety ny tokony atahotra fa tsy ny vahoaka malagasy akory